telo ilatsaka amin'ny fifidian'ny filoham-pirenena fa elana nambarana zany a dia tokony fotoana zany a dia tonga zay androtsaka ny arataratasy rehetra zany momba zay hoe filatsako fidiana zany somary nakafarafara satria jery atraiza moa zany a ny fasoton'ny avokoa iara-iasa am'izay hoe firotsako fidiana izay dia nametrapetraka tsara ny tokony apetraka rehetra dia tonga eto amin'izao fotoana izao zany. Anakefatra ny tena laharam-pahamehana ao anatin'izy a voalohany famerenana fatahoron'Andriamanitra eto amin'ny firenentsika izay politika tanteraka amin'izao fotoana izao. Faharoa dia ny amin'ny lafiny ara-toe-karena zany hoe famerenana indray ny fitantanana andreo harena eto amin'ny firenentsika eo ampelantanana amin'ny malagasy. Ny fahatelo dia ny lafiny ara-tsosialy zany hoe fametrahana ny sosialy amin'ny tokony izy zany, eo ny fahasalamana, eo ny ara-pianarana zany tokony izy zany fametrahana andreo sehatra roa eo ny ara-fianarana sy ny amin'ny ara-pahasalamana ho maimaim-poana zany ao anatin'izay. Ary ny fahaefatra farany dia ny amin'ny lafiny indostria zany hoe fametrahana ny indostria maro eto amin'ny firenentsika zany, fampitolana ireo vokatra izay efa misy eto amin'ny firenena ary fampitomboana ny vokatra ihany koa zany.